Afrika izay ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny alatsinainy faha 20 sy faraiky amby roapolo hatramin'ny faha 2 amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Hetsika izay amin'ny alalan'ny vitrine de l'industrie et du secteur privé. Hetsika ihany koa izay karakarain'ny ministeran'ny indostrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ireo mpandraharaha malagasy ny andinindin'izay. Trano efatra amby 50 no tazana mandritry ny hetsika vitrine de l'industrie et du secteur privé tafiditra indrindra ao anatin'ilay hetsika namariana ny andro natokana ho an'ny indostria di Afrika. Tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny faha 20 hatramin'ny 2 amby roapolo novambra ho avy izao. Ary ao anatin'izany hetsika izany ireo orinasa goavana misy sy mamokatra ny entana vita malagasy. Izy ihany koa ny fampahafantarana ny lalàna vaovao momba ny indostria na ny LDM. Fotsiny no orinasa vaventy ndraiky fa BDB fa no tafiditra eo aloha dia retretina ho izay fa ireo 20 dia afaka anehoantsika fa misy ny orinasa vaventy eto Madagasikara amin'ny misy any ivelany ny zava-bitany izy ireo. Ny fanjakana dia mijanona hanamora ny izay rehetra ampiroboroboana ny indostria rehetra miankina amin'ny ankapobeny. Maro akora avokarin'i Madagasikara ary tsy mena amita amin'ireo vitany ivelany. Ny fampahafantaranareo asy mba ahafahana mitondra ihany koa amin'ny fampandrosoana. Tena foana mampafantatra ny vita malagasy satria betsaka ny malagasy mbola tsy mahafantatra hoe misy ndreto eto na dia misy ny vokatra tonga avy any ivelany dia tsara fahatarana ihany koa fa rehefa manjifa vita malagasy ny malagasy dia miaro ny asa malagasy satria tsy mivoaka zany eto tsisy raha patrimoine visy any ivelany fa raha ohatra anao mividy tsy ak exemple raha ohatra anao mividy savatsafa avy any ivelany dia miverina ivelany devisiny tamin'ny miaro zany tsika mba manohatra ny firenena rehetra mba miaro ny any tenany. Nanambara ihany koa ny tany jerenalin'ny orinasa Sokolé fa isan'ny mampahomby ny orinasa ihany koa ny fanomezana fampiofanana ny mpiasa ary tokony hanokana teti-bola manokana ny orinasa iray. Eo ihany koa ny firosoana amin'ny fintantanana tsara tantana ary ny samy itovizan'ny orinasa rehetra ary samy andoha hetra ara-dalàna. Fa tsy tokony atao ambany zavatra ihany koa ny fanaraha-pen'ny vokatra indrindra eo amin'ireo resaka kalitao.